Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanapolana natanjaka tanteraka ny tsiokan'ny varatra aza tamin'ity aniotika nitondra ny orana tany amin'ny faritra atsinana Madagasikara nisy ny herikandro ho an'ny voatany atao anatin'ny 4 ora dia saika mbola mitovitovy amin'izay hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny firafitry ny toetry ny androntsika fa tombanana miamalefaka tanteraka kosa izay tsiokan'ny varatra azy zay makany amin'ny androny alahady satria dia misy indray ny fandalovana rindraona ao atsimony nosy ao miverina mazovana araka izany ny zavitany zay jerevantsika amin'ny atsipiriany rehefa avy eo ary ny maripana ihany koa dia ahitana fiakarana misongadina ny maripana indrindra ho an'ny voatany sy ny faritra atsinana Madagasikara iny atao anatin'ny 3 andro ho avy toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapidy vao maraina mbola misy ny orana ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoana Lanjirofo ary ny faritra Atsinanana mety arahana herika kosa ho an'ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia sy ny faritra Raotramangoro ary ny ilany atsinanan'ny faritra Nalamanga sy Vakinankaratra manomboka miverina miamaina ny andro ho an'ny tapany atsimo atsinanan'i Madagasikara satria dia mijanona mandraona misy tokotoko zany ho an'ny rapidy vao maraina mandraona ihany koa ny andro nefa ho an'ny faritra Diana sy ny faritra Sofia ny any amin'ny ilany andrefana moa zany dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro mbola ahitana orana hatrany ho an'ny faritra avaratra atsinana Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Sava izay ka hatrany amin'ny faritra atsinanana ary mbola mitohy ihany koa ny herikandro ho an'ny faritra Raotramangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia mbo andraona hatrany ny andro ho an'ny faritra Nalamanga sy ny ilany atsinanan'ny Vakinankaratra ny ambiny kosa moa dia ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny rapitso izay tombanana miakatra ny maripana ary misongadina kokoa izay ho an'ny faritra Matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritra Nosy ary ny faritry Vatovavy na ny tapany atsimo atsinana Nosy zany amin'ny ankapobeny dia tombanana miakatra hatramin'ny 7 degré Celsius raha toa ka mbola mijanona hatrany amin'ny na midina 5 degré Celsius ho an'ny faritra Nalamanga ny any amin'ny ilany andrefan'ny Nosy kosa indray dia ny maripana ambony indrindra hitantsika amin'ny toetratrany any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy maina ny andro amin'ny ankapobeny ankoatry ny faritra avaratra atsinanana amin'ny tapakandro maraina izay mety mbola ahitana orana malefaka indraindray ary mety mbola misy herika ho an'ny faritra Raotramangoro fa manomboka miverina mitoetra kosa ny zavona ho an'ny faritry Vatovavy Fidivinany atsimo atsinanana sy ny faritra Nosy ary ny ilany atsinanan'ny faritra Matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritry Orombe ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibatoerana mandritry ny tontolo ny andro raha ny maripana vao vinavina ao anatin'izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny faritry Matsiatra ambony iny ary manodidina 9 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanan'ny Nosy ho an'ny faritra andrefana kosa indray dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius izay raha toa ka midina 18 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara ny androny alahady maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny Nosy ary ny zavona no mibatoerana ho an'ny atitan'ny Madagasikara saika ahitana an'izay amin'ny ankapobeny ny vao maraina be sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny fa amin'ny atoandro kosa dia mibatoerana kokoa ny masoandro ho an'ny androny alahady izay ny maripana vao vinavina manodidina ny 18 ka hatramin'ny 19 degré Celsius ny maripana ho an'ny androny alahady izay ho an'ny voatany izay ary ny morontsiraka atsinanana kosa 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ary ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara manodidina ny 30 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana vao vinavina ao anatin'izay izay ny meteo tamin'ity an'io ty raha mpisindray fotoana manaraka veloma tompoko.